Anisan'ny tazana niatrika izany fotoam-pitsarana ny tsarana ilay raharaha fikasana mono ny Andrajoelina sy ny Jeneraly Richard Ravalomanana izay moa ny mahery fon'ny firenena tamin'ny taona 2020 afapo tamin'ny didina avoaka ny fitsarana ny tenany. Zava-dehibe ary nafaly ny didy izay navoaka ny fitsarana androany mikasika ny raharaha fikasana mono ny filohan'ny tetezamita sy ny Jeneraly Ravalomanana Richard hoy ny filohan'ny mahery fon'ny firenena 2020 Rasoloharomanana Jean-Louis. Ho azy dia midika fa raharaha politika ary niforonina ny fitoriana momba iny raharaha iny ary ny alohan'ny fivoahan'ny didy dia efa natoko ny fitsarana ny filohan'ny mahery fon'ny firenena. Efa tsy latsaka ireo izao no 3 taona sy tapany ny tany Imponja raha tambatra izay izany ka izay moa izany manoloana izao fandehan'ity raharaha-pitsarana ity androany dia mananteny izay fa manana ny fahendreny ny fitsarana ary afaka ny andinika tsara mahakasika ny raha androany io fa izay zany manana fanantenana hoe ho afaka ireo namandreo satria tena tsisy fototra mihitsy hitazomana andreo amin'izany zavatra tsisy basy very fa dia resaka hoe mivory nandalo tao Belera zany ny zavatra le raha tsika mahita nefa fa fikamanana dia zara fanampiana andreo tao Belera foana dia mandalo eo ireo namandreo dia misaotra anay ao Belera amin'ny fanampinana tao azy tamisy tany Imponja. Gadra politika 9 no ambony tavelany Imponja amin'izao fotoana izao. Ny 9 zany efa voatsara daholo efa condamné daholo dia izay moa zany efa nanao ny fampiakarana nanao fanafoanana didy na cassation ary koa efa nangataka amnistia amin'izy ireo dia miandro valin'izay tsika zany zao mahakasika andreo fa dia mahatoky izay fa fitolana vaovao ity dia ezaka vaovao ary erosono amin'izany hoe fampiaranam-pirenena izany dia rariny loatra raha toka fafanany izany resaka kara politika izany ary dia mba hirosotsika amin'izay fampiaranam-pirenena izay hirosotsika amin'ny fampandrosoana ny firenena. Araka izany dia manamafy ny tokony hamoahana ny gadra politika rehetra ny fikambanana ny mahery fon'ny firenena.